Andray ny février 2024 sadeky Madagasikara afaka andro vitsivitsy. Tsy izay ihany anefa fa ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina ihany koa no andray ny fitantanana izany mandritry ny herintaona. Araka nambaran'ny Randrianirina Ramasy filoham-piara-mitantana ny antoko MFM dia tsy hoe novidiana akory ny mampitarika ny filohantsika fa efa fandarana mihodina ny mitarika ny sadek. Araka izany dia tsy tokony ho atao resabe na fisehosehoana ny mampitarika ny filoha Andry Rajoelina. Nambarany ihany koa fa ny antoko MFM azy no tena anisan'ny araka nanangana izany sadek izany tany am-piandohana. Voalohany indrindra aloha lalàna napetraky ny sadeka ny filohan'ny Madagasikara zany mandritry ny herintaona misahana an'izy io fa tsy fifidianana akory. Raha mbola miditra amina fifidianana antsika mbola mety sarotra ny azahoantsika n'izany hoe filohan'ny sadeka zany fa misaotra an'Andriamanitra fa hain'zareo nandamina azy dia mba midikodina le fandraisana an'le izy dia tsy tokony irere fa zay le fireriavan'izay no hitako mahavoantsika foana rehefa manao zavatra hoe tsika malagasy ny filohan'ny sadeka amin'izao fotoana izao tsy hoe mariny ekena le izy tsy misy mandahan'izay irarina ho tanteraka somatsara le fionana. Ny MFM manao nisany nanangana io sadek io tany am-boalohany zany satria aza adiny tamin'ny 2005 nge tany Gaborone nananganana an'io nitondra zavatra ho an'ny firenena zay na de tsy mirere an'izany ara eto asivo misy miteny ara fa zay tsy miresaka an'izany androany avomba miteny. Na izany na tsy zany dia nambarany Randrianirina Ramasy filoham-piara-mitantana ny antoko MFM fa tombony lehibe ho antsika malagasy ny maha hoe isika no mitarika ny sadeky ankehitriny indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena saingy rehefa tsy haintsika ny manararaotra izany ho izy dia ho zava-poana ihany. Betsaka ny fampidiram-bola mety vahiny zany fampidiram-bola vahiny ho avy eto amintsika zany amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo olony sadek reo zany reo firenena zay verina fa membre ao anivon'ny sadeka zay le ndresahako teo rehefa tsy haintsika manararaotra an'izay dia ohatran'ny hoe faly fotsiny tsika nandray ny sadeka fa le fidiram-bola vahiny ahafahan'ny ny toe-karentsika miarina ahafahan'ny arika-pirenena miakatra ny fizahantany sy n'isan-karazany izay ane ny tombontsoa amin'io diso zany le resaky ny mpitondra fanjakana hoe faly manohatra an'io mpanohatra tsy faly ny atongavana diso zany fa eo le alahelo ny mpanohatra ao anatin'le izy hoe ajao ny demokrasia eto Madagasikara fa ny sadeka nge nisany nandamina tamin'ny 2009 izay le izy ny eto amintsika tsy misy fa raha vao miresaka dia zavatra hafa no miseho zany ny mpanohatra hoe sambory fa mpanakorotana tsy zany tsika zany mbola tsy mahazaka ny atao hoe demokrasia zany mihitsy tsy zaka avelao ny olona iteny avelao ny mpanao politika hiasa am'izay iverany azy fa rehefa marina ny zavatra resany eken'ny olona zay rehefa diso zay fantatry ny olona ihany koa tsy izy ay reto tena tsy izy. Marina moa fa amin'ny 20 sy 17 ny volana Aogositra taona 2024 avy izao ity fionana izay ho atao ity ary vahiny manodidina ny 400 isa eo no andrasantsika amin'izany. Mbola tsy tena mipetraka ny fidivinjo na ny miraleta eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy raha ho an'ny Madagasikara. Mbola maro ireo lalàna tokony hovana sy ahitsy raha tiana ny isian'ny fidivinjo izay. Madagasikara dia anisan'ny firenena aty Afrika nanao ny sonian'ny Convention Protocole de Maputo ny taona 2004. Lalàna izay hijerevana manokana ny vehivavy sy ny zatovovavy. Tsy mbola anisan'ny firenena nanao ny ratification ny convention io anefa ny firenena malagasy ary anisan'ireo firenena roa ao anatin'ny vodana sadek mbola tsy nanao izay ratification izay ihany koa ho ny solombavamboaka Araby Savatsara mpikambana eo anivon'ny forum parlementaire de la SADC tombony ho an'ny malagasy nefa ny mampiseho ny fahavononana ara-politika amin'ny fijerevana manokana ny vehivavy indrindra amin'izao fandraisana ny fivorian'ny SADC izao. Tiana tsy ahivina zany fa i Afrika irery no manana convention mitokana
izay mijery manokana ny mahakasika ny vehivavy sy ny zatovovavy. Dia io izay protocole de Maputo moa izay efa tany amin'ny taona 3 no nanaovana ny adoption teo anivon'ny Union africaine zany. Fa isika eto Madagasikara kosa na dia efa nanao ny sonia mahakasika an'izay dia anisan'ireo firenena afrikanina izay mety eo amin'ny 2.5 sa 5.0 angamba ny farafabetsany mbola tsy nanao ny ratification fa indrindra amin'ny ao anatin'ny vondrona SADC atsika dia isika no anisan'ny firenena anankiroa ao anatin'ny vondrona SADC zany mbola tsy nanao an'io ratification io, ka izay indrindra no anaovana izao antsoavo amin'ny filoham-pirenena izao mba hijerevana manokana izay ratification izay azo atao tsara amin'ny session ny parlement amin'ny volana octobre ho avy izao ny fanatanterahana izany, satria tombony ho an'ny vehivavy indrindrandrindra ny vehivavy malagasy ny fanaovana io ratification io, ary koa tombony amin'ny izao fitatana ny filoham-pirenena malagasy ny vondrona SADC izao no ampisehoana zany ny atao hoe engagement politique na ny volonté politique ny firenena malagasy fa tena mijery manokana ny vehivavy ny filoham-pirenena. Akoatra izay, misy ihany koa ny convention l'Union africaine sur l'élimination des violences contre les femmes et les jeunes filles izay natao ny volana febroary lasa teo. Amin'ny matompon-daka matetika ny vady amin'ny filoham-pirenena amin'ny ady amin'ny erisetra mahakasika ny vehivavy dia manao antsoavo manokana amin'ny vady ny filoham-pirenena mba hanao atsisika ampandany ny fankataovana ity convention ity mba hiarovana ny vehivavy raha ny fanazavana hatrany. Io ihany koa zany no anaovana antsoavo amin'ny ramatoa première dame vady ny filoham-pirenena, satria araka ny fantatritsika dia tsy indray fa efa matetika izy no voaositra ho tompon-dakany zany atao hoe ady amin'ny herisetra mifantoka amin'ny malasy ny vavy ny hoe lutte contre les violences basées sur les genres izany izay notolorany eo anivon'ny Fonds des Nations Unies pour la population na ny FNUAP moa izy ny atao hoe trophée mihitsy tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2024 na tamin'ny taona voalasa teo ihany koa araka mitodika manokana aminy zany izahay solombavam-bahoaka izay mivondrona atao anatin'ny caucus genre izay tarihiny tenako mba hanampy anay amin'izany ady fisika izany amin'ny anaovana ihany koa ny ratification an'io convention de l'Union africaine sur l'élimination des violences contre ny femmes sy ny jeunes filles. Mba ho fampirisihana vehivavy andray andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena dia tsara jerena manokana ny fanovana ny lalàna mifehy ny antoko politika, ny fanovana ny lalàna mpifidianana mba ho fanomezana sihatra ny vehivavy ho ny fanazavana hatrany. Koa ny milaza moa zany fa hoe raha tiatsika hahazo ny toerana sahaza azy ny vehivavy ny tanora vavy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ilaina ny fananana volonté politique, zany hoe ny finiavana lehibe avy amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra. Ny fitondram-panjakana dia tsy hanavana zany fa na ny eo anivon'ny fahefana tanteraka na indrindrandrindra ny eo anivon'ny fahefana mpanao lalàna dia ilana ny fandraisana andraikitra, ilana ny fanovana ny lalàna amin'ny mahafilohan'ny voameran'ny lalàna na koa zany dia misy ireo lalàna izay tokony ho jerevantsika ny fanovana anazy, indrindrandrindra fa ny lalàna izay ohatra hoe mifehy ireo antoko politika ohatra izay tokony ampidirina any zany ny engagement izay tokony ananan'izy ireo amin'ny fametrahana izay toeran'ny vehivavy izay. Ilaina ihany koa ny fanovana ny lalàna mikasika ny fifidianana ny code électoral mba ametrahana nireo système maro samihafa na ny système de quota maninona moa betsaka ny firenena nampiasa an'izany izay hita fa lasa lavitra amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy, ka mba hijerevana manokana an'izay misy ireo firenena ohatra any amin'ny toerana sasany izay rehefa ny vehivavy no milatsaka dia tsy misy ny caution izay takiana aminy mba ahafahana mampirisika bebe kokoa anazy ireo zany amin'izay fandraisana andraikitra izay. Tonga nanatrika ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina izay natao omaly teny Anosy moa ny solombavam-bahoaka Raby Tsavatsara amin'ny mahafilohan'ny fikambanana parlementaire manaja ny miraleny tany tenany.